dia fanomiaravantsika rehetra indray tonga eto amin'ny fotoana androany ity dia miaravantsika koa izay manaraka mivantana an'izao fotoana izao izay fantatro hoe fotoana anankiray izay mbola navela ny tombohitranga mba ahafahan'ny tompondray miteny mba ahafahan'ny tompondray mampahery mampoizitra dia hitany fanahytsika indray amin'ity andro androany ity dia mino hoe tonga eto ianao faly ianao tonga eto amin'ity toerana ity androany satria tsy misy toerana ataoko hoe tsara lavitra amin'ity toerana ity fa eto ny toerana tsara indrindra eto misy fitsaharana amen misy fitsaharana eto mety be da be nyrotoroto tamin'ny herinandro iny ny asa mandraraha ny tokantrano ny fiainana andavanandro dia omeny tombo fotoantsika androany dia ahafahantsika indray tena mitoetra eo amin'ny fanatrehany manatrika azy indray androany dia mino hoe ny tompo no amangy asianao androany mikasika asianao androany ampahery asianao androany dia anangana anao ny tompo ary anasitrana anao ny tompo satria izay andriamanitra eo amin'ny fanatrehany isika amin'ity fotoana androany ity do tena alana daholo mety fomba rehetrarehetra mety fahazarana rehetrarehetra na ianao izay manaraka mivantana tena aoka ianao tena hiandry any tompo amin'ity andro androany ity satria manana planina ary manana drafitra ao anao ny tompo do tsika hitsangana dia hivavaka amin'izao fotoana izao dia ametraka n'ity fotoana teo ampelantanany tompo dia hidera azy mankalaza azy amin'izao araina izao alleloia samy hivavaka tsika raha eo mankasitraka feno anao izahay tena misaotra ny amin'ny zavatra rehetra ny fitondranao ny fitantananao ny fiahinao andriamanitra lehibe andriamanitra feno voninahitra ianao no manatrika na eto amin'ity toerana ity androany ary midina eto tokoa ianao andriamanitra eo amin'ny seza fiandriananao dia tena hiasa feno eo amin'ny atsiraray avy tompo tena misaotra anao manokana izahay makasitraka noho izany fahasoavana lehibe izany satria fantatray fa androany izay raha hideranao androany izay raha hankalazanao androany izay raha handreniteninao androany izay raha anome voninahitra anao dia ianao le andriamanitra ray izay eo amin'ny fiandriananao izany andriamanitra omena voninahitra izany tompo makasitraka feno anao izahay taio manokana ity fotoana androany ity taio ny fanahytsiraray avy androany andriamanitra ray dia aoka natrika feno an'izao fotoana izao ianao amin'ny anaran'i jesosy alleloia amen do tsika hidera azy androany ny ankalaza azy alleloia teneny eo akaikinao hoe mandrakizay ny famindrapon'i jesosy hoe ataovy resy lahatra tsara izy hoe mandrakizay ny famindrapon'i jesosy andao tatsika izany izy izany androany hoe à jamais Dieu est fidèle dia hiarika hideran'ny tompo amin'izany tsika androany amen Jamais
Tena tsara ny andriamanitsika androany amen ndao teny amen mafony tompotsika androany isa roa telo amen ndao irantsika le hira hoe tsara ny andriamanitro sika androany amen Vavadnya saudara, lewatkan sayang fitera, ubi makan eswana ciani, sore cinta winelazi, terawang mi fel ni choketi, terawang mi fel badi, ubi makan eswana ciani, anadachai. Fatsarani tu, fatsarani tu, fatsarani tu, fatsarani tu, fatsarani tu. Di famiglia pulita già fatsarani tu, fatsarani tu, fatsarani tu, fatsarani tu, fatsarani tu, fatsarani tu. Di famiglia Ora ci chiacchiamo Androan Tira vavadnya saudara lewatkan sayang fitera ubi makan eswana ciani sore cinta winelati terawang mi fel ni chokeci terawang mi fel badi makan eswana ciani anandajali asandati siamo qua fatsarani tu fatsarani tu fatsarani tu fatsarani tu fatsarani tu famiglia pulita già fatsarani tu fatsarani tu fatsarani tu fatsarani tu fatsarani tu fatsarani tu famiglia pulita for the Lord
futu tukafirima sulifu eyaitanawa Sangat waitana aitana wisangatra ifaza vanifuni na ija arutani yeri sifiti irawe basta 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 aitana wisangatra ifaza vanifuni na ija arutani yeri sifiti irawe basta basta basta. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répond ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répond ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Basta, basta, basta. Basta, basta, basta. Basta, basta, basta. Aitana wisangatra ifaza vanifuni na ija arutani yeri sifiti irawe basta 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 aitana wisangatra ifaza vanifuni na ija arutani yeri sifiti irawe basta 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 te aitanawa basta 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 te Masina tokoa ianao Jesosy le masina eto amin'izao tontolo izao Tompo. Magaga ianao Jesosy dia mbola nandratra ny anaranao magaga ihany izay androany. Alléluia. Afastar
hatsangana tananao androany dia irao Amar
miditra ao amin'ny toerana izy androany dia irao Tsika vavaka izany androany Jesosy dia efa nanao zavatra be da be teo amin'ny fiainantsika fantatrao ve fa izany ilay anarana ambony indrindra ilay anarana nanafaka anao tany amin'izao tontolo izao dia nitondra anao tena fahasoavana ange izany raha lasaina varoka Jesosy ilay nanolotra ny ainy ho anao izany mampatonga antsika mbola nandratra fiderana ho azy foana androany satria ny anarana ilay ambony indrindra dia tsisy tohany anarana fiderana Alleluia Wanau fiderana Wanau fanyana
terafony nahitra terafony nahitra hoanao voninahitra hoanao fananaranao tenegy kuterai terafony nahitra terafony nahitra hoanao voninahitra hoanao fananaranao tenegy kuterai. Je rends gloire à ton nom, Jésus. Je rends gloire à ton nom. Jésus, gloire à ton nom. Seigneur, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à
Panjakana, panjakani, panjakana. Tu es le roi Seigneur, tu es le roi. Oui Seigneur, tu es le roi, tu es le roi. Alléluia, oui Seigneur, tu es le roi Seigneur. Alléluia, tu es le roi Seigneur, tu es le roi Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut. Ce matin, le Seigneur veut vraiment nous encourager. Parce qu'on peut ressentir son amour, on peut ressentir sa présence. Et souvent, les situations nous font oublier son amour pour nous. Moi, la première, quand les situations viennent nous étouffer, quand nos raisonnements sont là, et l'emprise du monde est sur nos vies, on peut facilement perdre cette joie du premier amour. Au point où notre vie n'apporte plus de fruits. Tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur peut devenir technique. Et je sais que moi, à un moment donné, je suis arrivé à un point où le Seigneur voulait toucher des points spécifiques dans ma vie, même par rapport à ma louange envers lui, où je peux oublier sa vraie présence. Je crois que je ne suis pas la seule ici. Beaucoup de choses peuvent prendre la première place. Je voulais juste vous lire un verset dans Psaume 137. Je suis Joël Lachapelle en passant, la femme de Harrison Lachapelle, qui est mi-malgache, mi-français. Et c'est une grande joie pour nous d'être avec vous ce matin. Donc quand le frère Mansour nous a dit, vous êtes libre, vous êtes chez vous ici, on se sent dans notre maison. Amen. Donc dans Psaume 137, je crois que c'était David qui disait, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos armes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et
Et ils répondirent, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Dia hozy izy eo amin'ny andininy faefatra, nefa nataontsika ahoana no fihira ny firan'i Jehova tany amin'ny tany nivahinianana? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Raha manadino anao aho Jerusalema aho, aoka kosa ny tanako ankavanana mba anadino. Que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi. Raha tsy mahatsiaro anao aho, aoka ny lelako hiraikitra amin'ny lanilaniko. Si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Raha tsy Jerusalema no ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Cela me rappelle comment souvent nous oublions nos anciens sentiers. Indraindray mampatsiaro anazy ty teny ty ireo lala masaka hatry ela. Comment nous avons connu le Seigneur. Ohatry ny ahoana nafantarantsika ny tompo tamin'izany Nous vaninandro avons zany. connu une vraie conversion. Tena niaina fiovam-po marina isika. Nous étions prêts à tout pour l'évangile. Ary vonona ny amin'ny zavatra rehetra isika hanolo tena ho an'ny Le filazantsara. Seigneur nous parlait jour, nuit, il n'y avait pas d'heure. Niteny tamintsika mandrakariva ny tompo na andro aman'alina tsy nisy ora. Les chants venaient à nos cœurs. Ary nisy hira tonga tao am-pontsika. Et aujourd'hui, Ankehitriny nos vainqueurs, qui ne devraient pas être nos vainqueurs, ireo mpandresy azy tsy tokony ho mpandresy ankehitriny. quelque part, ne ressentent plus ce premier amour. Dia anoany isika tsy mahatsapatsony an'izay fitiavana voalohany zay Et zany. moi, je me remets en question. Dia za mametra-panontaniana ny tenako a. Est-ce que le Seigneur a toujours la première place dans mon cœur? Moa ve mbola maka ny toerana voalohany eo amin'ny fiainako a Andriamanitra ao am-poko? Est-ce que ma louange et mon adoration montent vers lui? Moa ve ny fiankohofako sy ny fiderako a tena miakatra any amin'ny marina? Est-ce que son esprit peut bouger librement? Moa ve ny fanahy afaka mihetsika amin'ny fahafahana ao anatiko? Et je vais juste vous laisser avec cela. Ary zay fotsiny any tiako zany ampiavela aminareo mba handinianareo ny tenanareo. Comment le Seigneur veut regagner nos cœurs. Hoe ny tompo a te ambabo indray ny fotsika. Comment nos enfants doivent ressentir sa présence Ny zanakitsika mila mahatsapa ny fanatrehany quand on est à la maison, rehefa ao an-trano, quand on revient du travail, rehefa miverina avy any am-piasana isika. qu'on soit la même personne partout. Mba tsy olona samihafa zany tsika fa olona mitovy ihany na aiza misy atsika. Et je remercie le Seigneur parce qu'il ouvre un tout petit peu mes yeux. Dia misaotra ny tompo satria nanokatra kely ny masoko izy. Et peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur vous ouvre les yeux aussi. Mety androany nanokatra ny masonareo ihany koa ny tompo a. Comment souvent on suspend nos harpes. Fa matetika isika no manafoana ny hazontsika ihany koa tahaka ny eto a. Et nos langues sont attachées à nos palais. Ary ny lelantsika ozy izy dia miraikitra ao amin'ny lanilanitsika. Je voudrais si on peut faire un dernier chant Tsy haiko raha afaka mba manao hira anankiray farantsika. et qu'on puisse vraiment mettre le Seigneur en premier ce matin. Dia ao anatin'izany hira zany a dia ametraka ny tompo voalohany isika. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Ndao tsika hitsangana. Avec le Seigneur de tout. Désolée, ma voix n'est pas bonne, mais c'est pas grave. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, oui, tu règnes au-dessus de toi, Seigneur, le sauveur de ma vie. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi
tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Et à jamais. Et à jamais. De tout mon être à la célèbre chant. Dieu tout-puissant, tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, à la célèbre chant. Dieu tout-puissant, Alléluia. Mino fa nahery ianao a, naporisia ny tompo ianao a, dia ataoko hoe eto amin'ny toerana izay eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika dia miteny antsika ny tompo a. Amen. Amen. Dia mino fa samy mijery ny tenantsika tsika tsirara avy a manoloana ny teny ampaherezan'ny tompo atsika dia afahantsika mandroso hatrany hatrany satria izay ny tanjon'Andriamanitra raha tonga eto isika dia ny aporisika atsika hatrany hatrany a hiteny ny amintsika satria raha tsy misy miteny isika dia maninona mijanona amin'ny etahantsika ny foana isika dia mieritreritra hoe tonga eto a ohatra mety foana izany a fa miteny amiko ny tompo dia miteny amintsika ny tompo a dia sika tsirara avy ao anatin'izany a dia
samya tadiny tompo a samy mandinika ny amintsika tsirara avy. Amen. Zay n'Andriamanitra manokana sika fa efa niteny tamintsika ny tompo fa mbola hiteny amintsika ny tompo rehefa aveo a satria eto amin'ny fanatriany isika dia Andriamanitra mandefa ny teniny hatrany amintsika tsirara avy a satria izay ny antony ivorintsika eto amin'ity toerana ity. Amin'izao fotoana izao dia efa nanao fahafantarana teo hoe ranabavy Joël mandala eto izy mivady a rahalahy Harrison sy izy mivadiny Joël tonga soa manatao hoe tsangana mba ho hita izy moa zany avy any Maurice izy ireo a mandalo eto a Madagasikara dia mandalo eto amintsika moa zany a dia ireo izy ireo a ren'Andriamanitra manokana dia tsy haiko hoe misy olona koa efa vao eto amin'ity toerana ity a androany a mandalo a dia raisina tanandroa raha tsisy moa dia tain'Andriamanitra manokana sika rehefa vita ny fanatitra dia mbola izarany fony kely raha izy mivady moa zany a raha sitraka izy rehefa vita ny fanatitra dia izarany fony kely izy ireo a amintsika fiangonana fa dia tsika hiomana ny amin'ny fanatitra ary amin'izao fotoana izao hoe hiomana amin'ny fanatitra isika anome ao an'ny tompo isika amin'ity fotoana androany ity a izay ataoko hoe fahasoavana lehibe indray a nomeny tompo atsika afatsika mamafo an'ny fanjakany a raha ny tena marina tsy etanina be sika ao anatin'izany a fa mihina hoe tsika tsiraray avy dia mahatsapa hoe manana anjara ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho amin'ny fampambona ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra ny asa eto atoerana ny conférence rehetrarehetra dia zany rehetrarehetra zany dia mila vola dia ny tompo moa zany mitahatsika arak'izay nomeny tompo atsika tsy terena le izy a fa mihina hoe tsika tsiraray avy a dia tena manana po ny asan'Andriamanitra mba ho toe-pontsika ny mameo an'ny tompo a dia mdotsika ny meo an'ny tompo androany a dia mangaraka hira amin'ny medera dia afaka mandrositsika mameo an'ny tompo a amin'ity rahaitsika.
miarabantsika rehetra. Alors moi et Joël, on est particulièrement heureux d'être là ce matin. Za sy Joël tena faly manokana tonga eto amin'ity marainty a. Il y a très longtemps qu'on voulait venir ensemble à Madagascar. Tena efa ely zay naniry hoe hiaraka ao aty Madagasikara. Donc c'est un projet personnel. Noho izany En a ny même temps- atongavanay aty moa zany a fivanianana manokana. On est tellement bénis d'être là ce dimanche avec vous. Fa tena tahiny tombo be zay miaraka aminareo amin'ity lahady a. Et tout à l'heure, Joël disait que j'étais vazabé, malgache, mélangé, métis. Teo moa i Joël nyteny tamiko hoe za vazabe métisy a nefa misy malagasy ihany koa. Mais je réalise le plus important, Fa ny zavatra tsapako hoe lehibe indrindra c'est que le Seigneur renouvelle nos pensées quand on lui donne nos cœurs. de manova ny fomba fisainantsika Andriamanitra rehefa manavao ny fotsika. Et il n'y a ni juif, ni chrétien, ni je sais pas quoi. De tsisy jiosy kristianina sy sisa ambony ntsony a. On est une même famille. Fa ankonana ray isika. L'importance d'être éclairé dans notre cœur. Fa ny zava-dehibe indrindra dia tsika voazava ao anatin'ny Qui fotsika. aime la lumière d'évangile dans son cœur? Iza ny tia ny fahazavan'ny filazantsara ao am-pony C'est tellement important. satria zava-dehibe loatra zany a. Et la lumière d'évangile, est-ce que ça fait toujours plaisir? Ary a ny fahazavan'ny filazantsara ve mahafinaritra foana. Vous savez, cette nuit, on était quelque part à Tana. Tamin'ny alina zay a tany manodidina Antananarivo a. On arrivait à 2 heures du matin, puis il y a une coupure de courant. Tena tamin'ny roa maraina zay ny tonga toa dia tapaka ny jiro. On nous a dit délestage. Dia zao ny filazanareo aty hoe délestage. Mais on ne voyait plus rien. Dia tsisy maizina zany maizikitroka. Donc on marchait dans le noir, Dia nandeha tamin'ny maizina zay. et la lumière est venue. Dia miverina indray ny jiro 3 heures après, je crois. adiny telo tao aorianan'izay ngambany a. Et il y a des choses qui étaient là que je n'ai même pas vu, que je n'ai même pas remarqué, mais la lumière a mis devant moi, j'ai vu. Dia La lumière a éclairé des choses que je ne voyais pas. ok. Dia ny rehefa andrehitra zany jiro a. Dia miverina ny jiro dia nazava avokoa zany zavatra maizina tamiko rehetra. Et la lumière de l'évangile, c'est comme ça dans nos vies. Dia ohatr'izay mihitsy ny fiasan'ny fahazavan'ny filazantsara amin'ny fiainantsika. Très rapidement, 2 minutes, je ne vais pas vous lire le verset. Vous allez lire ça à la maison. Afaka vakianareo any an-trano anatin'ny 2 minitra fotsiny fa tsy ho vakiako aminareo ilay andininy a. C'est un épisode qui me plaît beaucoup. Fa anisan'ny apahana andininy a tena tiako izy ity zany a. C'est dans 2 Rois 22, Ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo a. verset 9. Andininy fasivy. Il faut juste comprendre que Josias, Mila azontsika fotsiny zany hoe Josia a. vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y avait Josias. des bons rois Hitanareo tao amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nisy ny mpanjaka tsara et des rois qui étaient rats, mauvais. fa nisy ihany koa ny mpanjaka ratsy zany. Quand un roi était mauvais, le peuple n'allait pas bien. Rehefa ratsy ny mpanjaka dia tsy mahazo aina ny vahoaka. Et quand le roi était bien, Fa rehefa tsara ny mpanjaka le peuple allait bien. dia mahazo aina koa ny vahoaka. Et la parole dit, verset 22, verset 1, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Verset 1. Oui, verset 1. Andiny voalohany, 20 taona Josia fony vao nanjaka Il régna 31 ans à Jérusalem. ary raiky amin'ny 30 taona no nanjaka ny tany Jérusalem. Ça m'intéresse de voir verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha dans toute la voie de David, son papa, son père. Dia malina any andiny faharoa ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehovah kosa izy ka nandeha tamin'izay rehetra nalean'i Davida rainy. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Fa tsy mba nivily na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia. Qui veut être comme ça? Iza mba te ohatr'izany. On désire tous être comme ça, non? Mino fa manam-panirinana ohatr'izay daholo isika. On est encouragé lorsqu'on voit l'œuvre de Dieu dans notre vie. Tena mahery isika rehefa mahita ny asa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mais il y a eu un événement important dans la vie de Josias. Fa nisy tranga tena lehibe teo amin'ny fiainan'i Josia. C'est au verset 8. Dia eo amin'ny andininy fahavalo. Le secrétaire du roi, je vais vous résumer ce qui arrive. Dia ny sekreteran'ny mpanjaka zany fitiniko aminareo ny zavanitranga. Il a dépoussiéré le temple. Dia namafa ny tao an-tranon'i Jehovah izy zany. Et puis, il trouve un livre. Dia avy izy nahita boky tao. Nisy boky hitan'izany tao. Il ne savait pas ce que c'était. Il a commencé à le lire. Dia tsy hainy ino ty boky ty fa nanomboka nivakiny le izy. Et la parole dit que c'était le livre de la loi qui Que était vous trouvé dans le temple. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe boky ny lalàna zay hita tao an-tranon'i Jehovah le izy ozy izy. On va regarder ça un peu comme la lumière de l'évangile qui vient éclairer mon cœur. Dia andao raisitsika hoaritsika tahaka ny fahazavan'ny filazantsara zay manazava ny fotsika zany.
Je sers le Seigneur, je suis bien. La lumière de l'évangile vient éclairer mon cœur. manompo any tompo ao tsara ary tonga manazava ny foko a ny fahazavan'ny filazantsara. Lorsque ce livre de la loi a été lu devant le roi, Fa rehefa nivakina teo anaty amin'ny mpanjaka amin'izay ty boky ny lalàny ty a, est-ce qu'il a dit Amen, Alléluia, je vis ça depuis toujours dans mon cœur? dia move ny tenyilay mpanjaka hoe tena alleloia amen, tena tia efa nidiniako tao am-poko foana zany. La parole, si vous lisez l'histoire, il a été brisé. Fa raha mamaky tsara ny tantaranareo dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tena toritory tao anatin'izy. Et il a réalisé qu'il y a beaucoup de choses que finalement, il ne vivait pas. Dia tahaka an'izany tao anatin'izany hoe maro tamin'izay nilazaina tao anatin'ilay boky ny zavatra tsy niainany a. Et je vous encourage à la maison à lire le chapitre 23. Dia mampirisika Juste après. anareo a vakio ny toko fahatelo amby roapolo a. La lumière est venue, Tonga ny fahazavana il a vu son état. dia hitany a ny toerany. Pourtant, on dit que c'est un très bon roi. Kanefa voalazy atao anatin'ity zany hoe mpanjaka tsara izy a. Chapitre 23, Toko fahatelo amby roapolo. destruction de l'idolâtrie par Josias. Tena nandravana an'ireo sampy a tamin'ny alalan'ny Josia. Et là, vous allez lire la liste des dieux Astarté, Dia hitanareo zany a nandravana ny andriamanitry ny Astarte a, Baal, Bala, Moloch. ny Moloka. On passait les enfants d'Israël au feu. Izay a nidorany zanak'Israely tamin'ny afo a. Mais on ne voyait plus le problème. Dia tsy nahita olana intsony a. Il a fallu qu'une fois de plus, le livre de la loi, comme si une lumière de l'évangile vienne éclairer le cœur de Josias. Dia fanampon'izany zany ohatrany hoe ilay boky ny lalàna dia izay hoarintsika tahaka ny fahazavan'ny filazantsara nanazava ny fon'ny Josia. Ils ont sorti même du temple de Dieu des dieux étrangers, des Molochs, des je ne sais pas quoi. Tena niala mihitsy ary izy ireo nandositra an'ireo tempolin'andriamanikafa rehetra. Alors, comme dit la sœur Joël tout à l'heure, Dia tahaka ny tenin'ny anabavy Joël est-ce teo que a. je dois me sentir découragé lorsque je vois mon état? Move hoe tokony ho kivy a rehefa mahita ny toerana misy ankehitriny. Le Seigneur n'a pas dit au début, Josias c'était un mauvais roi. Hein? Non, 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 non. Tsy niteneniny ty ten'Andriamanitra ty hatrany am-piandohana hoe mpanjaka ratsy Josia a. Beaucoup trop de problèmes dans sa vie. Fa maro ny olana teo amin'ny fiainany. Il a vu un cœur. Fa Andriamanitra nahita fo. Quand la lumière est venue, Dia rehefa tonga ny fahazavana il ne s'est pas justifié. dia tsy nanamarina ny tenany izy, Il a été brisé. fa torotoro izy. Mais le Seigneur a honoré. Dia najay ny tompo zany Et il a rectifié. ary a nanitsy azo ny Il a tompo. tiré tous ces dieux-là. Tena nesorony areo andriamanikafa rehetra Et il a continué. dia nitoy indray izy. Je finis avec ça. Dia La faranako lumière de am'izao a, l'évangile faranako am'izao ny fahazavan'ny filazantsara ne va pas éclairer ce qui est bon en moi. dia tsy hanazava zay efa tsara ao anatiko. Quand je suis des chrétiens, Fa rehefa tonga kristianina aho j'ai besoin de voir ce qui ne va pas. dia mbola mila mijery aho hoe inona mbola tsy mety. J'aurais tellement aimé que le frère Mansour me dise « Ah, la lumière de l'évangile me montre que tu es super. Tena tiako mihitsy raha Lamansory mantsy raha hiteny amiko hoe tena ny fahazavan'ny filazantsara Mais efa demande, manazavanao. mais demande à ma femme si c'est comme ça. Fa zay zany fiteny raha Lamansory fa mba hanontaniho amin'ny vadiko hoe fa tena ao tsara ve zany izy. La lumière de l'évangile Fa ny fahazavan'ny filazantsara me montre mon état, no maneho an'ny toetrako, me montre que j'ai des Molochs, maneho amiko fa mbola misy moloka andriamanikafa eo amiko, des Baals dans mon cœur, misy bala ao anatin'ny foko, de la loi, misy lalàna, des choses mauvaises. zavatra ratsy. Mais le Seigneur, avec la lumière de l'évangile, Fa ny tompo a dia mitondra ny fahazavan'ny filazantsarany me fait cette grâce de m'éclairer, ary a maneho amiko ny fahasoavana izy manazava de ahy, briser mon cœur manorotoro ny foko et de mettre de l'ordre dans mon temple. ary a mandamina ny ao anatin'ny tempoly ao anatiko ao. Amen. Amen. Je suis tellement béni d'être avec vous. ce matin. Tena tahin'ny tompo be a miaraka aminareo a. Je suis un peu malade, je suis fatigué, on est arrivé à 2 heures du matin, mais Marary, somary marary a satria tamin'ny roa maraina zay vao tonga. on ne pouvait pas rater ce moment avec vous. Fa nefa tsy te hoe ho diso an'ity fotoana miaraka aminareo ity zahay. Mira, Tsiori, I Mira, Tsiory a, Père, tellement de bons moments qu'on a passés ensemble. Mansour, Mansour ihany koa. encouragé par vos vies. Tena Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. mahita ny fiainanareo a. Tahin'ny tompo anenareo raha lasianabavy. Amen. Amen. Anao filazana kely fa mbola anao filazana raha Justin amin'ny farany a. Ny conférence internationale any Maurice dia ny 15-19 octobre. Efa avy eo misy slide eo alefa ny fitahina momba an'izay conférence internationale izay 15 au 19 octobre. Ny fisoratanarana efa nanomboka
nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Jolay. Dia ny camp des jeunes sy ny camp d'ado. Ny ado ny 25 au 28 décembre, dia ny jeune 28 au 31 décembre. Dia arahantsika aloha zay slide izay amin'izao fotoana izao. Efa eo izy io efa mpahafantarana. Ok. Ay, tahin'ny tompo tonga fotoana andratsika ny tenin'Andriamanitra dia mangataka ny Joël anao anira hoe Kito la gloire alohan'ny karany raha Mansour hitondra ny tenin'Andriamanitra. Azafady indrindra tompoka. Tsika tiaka mafy ny tompo Viens Mira. Venez, les sœurs. Vous savez, louer le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau. Dites à votre voisin, louer le Seigneur, c'est un cadeau de Dieu. Kanao hoe za mideran'ny tompo zany tena fanomezana avy amin'ny tompo C'est un cadeau du Seigneur. Kito la gloire Quitte la gloire des saints, d'où les guerres les grands ouverts, nous te proclamons ton grandeur. Quitte la gloire, quitte la gloire des saints, quitte la gloire des saints, lesquels les grands ouverts, nous peut proclamer ton grandeur. Quitte la gloire des saints, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom, toute la gloire des saints, nous louer ton nom, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom, toute la gloire des saints, quitte la grâce des saints, nous lesquels les grands ouverts, nous peut proclamer ton grandeur. Quitte la grâce des saints, quitte la grâce des saints, nous lesquels grands ouverts, nous proclamons ton grandeur.
Merci Seigneur pour ta gloire qui descend sur ton Église, sur ton peuple. Merci pour la miséricorde Seigneur Misaotra ny amin'ny famindrampona et la grâce que tu déverses sur nous Seigneur. sy ny fahasoavana izay arotsaka ao aminay. Merci Seigneur pour la lumière de l'Évangile Misaotra ny amin'ny fahazavan'ny filazantsara qui illumine notre vie. izay manazava ny fiainanay. Merci Seigneur car tu es présent parmi nous Misaotra satria manatrika anay pour nous ianao, parler, pour nous instruire, hiresaka aminay, hampianatra anay pour nous conduire, sy hitondra pour anay nous encourager, ary hampahery anay, pour relever tous ceux qui sont abattus, ary hanangana izay rehetra kivy, pour guérir ceux qui sont malades et qui sont blessés. ary hanasitrana ireo maratra sy ireo marary. Ta parole, elle est vivante, elle est puissante, Seigneur. Ary ny teninao dia velona sy mahery Et tompo, elle nous concerne. ary tena mahakasika anay zany. Merci Jésus pour ce moment Misaotra ny amin'izao fotoana que nous izao pouvons nous réjouir de ta présence, de ta izay personne. ahafahanay mifaly eo amin'ny fanatrihanao sy Nous te mahainao bénissons anao. Jésus et nous t'adorons. Misaotra anao izay tompo ary miankohaka aminao. Nous te louons, toi qui es assis sur ton trône de gloire. Miteranao izay le mipetraka eo amin'ny seza fiandriananao. Oh Seigneur Jésus, Jesús. merci Seigneur parce que ton regard est fixé sur nous Seigneur. Misaotra tompo satria eo aminay ny masonao Et ton mitsinjo anay, esprit parle en chacun de nous. ary ny fananao dia miteny aminay tsirairay Tu avy, vis en nous Seigneur. ary miainao Oh anatinay quelle ianao. grâce. Tena hoe fahasoavana zany. Merci Jésus. Misaotra Mais Jesosy. bénis ton peuple Seigneur. Ianao dia hitahy Et vahoakanao tu tompo, bénis aussi ta parole. ary hitahy ny teninao ihany koa. Merci Jésus. Misaotra Jesosy. Gloire te soit rendue. Ho anao irery ihany voninahitra. Alléluia. Amen. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Mino fa salama tsara tsika rehetra. Nous avons déjà souhaité la bienvenue à Harrison et Joël. Efa niarahaba ny Harrison sy Joël tsika teo a. Nous sommes très contents de votre passage Tena hoe faly zay ny amin'ny fandalovanareo a. et très contents aussi de retrouver les frères et les sœurs après une semaine. Dia tena hoe faly ihany koa rehefa mifankahita na tao aorianan'ity herinandro ity zany. Et après aussi les missions que nous avons faites à Fianarantsoa et Tuléar. Ary tao aorianan'ny iraka izay natao tany Fianarantsoa-Toliara ihany koa a. Certaines sœurs n'étaient pas là dimanche parce qu'ils étaient encore en route. Nisy ranabavy mbola tsy teo tamin'ny lahady heriny satria mbola teny an-dalana. Mais aujourd'hui, elles sont là avec nous. Fa efa miaraka amintsika eto ry zareo Nous vous androany. souhaitons aussi la bienvenue. Dia tonga soa ihany koa nareo. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Tena tsara ny tompo a. J'espère que chacun a sa Bible avec lui. Mino hoe samy manana ny baibolintsika tsirairay avy Nous a. allons lire juste un petit passage Amaky an-dalana anankiray tsika dans le livre de Genèse, ao amin'ny Genesis a. le chapitre 17, Andiny toko fafito ambin'ny folo et le premier verset. dia ny andininy voalohany. Genèse 17, 1. Genesis a toko fafito ambin'ny folo andininy voalohany. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Ary rehefa 7 taona i Abrahama dia nisehony Jehova izy ka nitenenany hoe izao no Andriamanitra tsy toa mandeha any eo anatrehako ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Abraham, donc, il avait quand même un âge assez avancé. Efa tena nandrosi any zany ny taonan'i Abrahama teto a. Il avait 99 ans. Efa 7 taona izy. Et il s'est passé un long moment entre l'appel du Seigneur pour lui Ary nisy taona lava be teo anelanelan'ny antsony tompo azy a. et ce moment-ci. Sy ity fotoana ity. Parce que dans Genèse chapitre 12, Satria amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo a. nous voyons quand le Seigneur a appelé Abraham,
Dia hitantsika hoe rehefa niantso an'i Abrahama ny tompo a, et lui a demandé de tout abandonner, de tout quitter, dia niteny tamin'izy hoe afoizo ny zavatra rehetra, mandao ny zavatra rehetra, de quitter son monde, andao amin'ny toerana tontolo izay nisy azy a, de quitter sa famille, hiala eo amin'ny fianakaviany, andao de amin'ny fianakaviany, quitter ses traditions, ses habitudes, andao ny fahazarany sy ny fomban-drazany, de quitter tout ce qu'il avait andao an'izay zavatra rehetra nananany, pour aller à un endroit qu'il ne connaissait pas, ka handeha amin'ny toerana izay mbola tsy fantany a, que le Seigneur avait promis de lui montrer et de le bénir aussi. ary ny tompo dia nampanantena azy ny aneho azy an'izany toerana izany sy sy ta azy ihany koa. Et par la foi, Ary tamin'ny finoana Abraham a obéi. dia katoy Abraham, Il a écouté la voix du Seigneur neno feo an'ny tompo izy, et il est parti. dia nandeha izy. Sans GPS, sans boussole, Ary tsisy GPS, tsisy tondro avaratra, sans guide. ary tsisy mpitaridalana. Le GPS qu'il avait, c'était le Seigneur lui-même. Fa ny GPS nananany a dia ny tompo izy tenany manokana. Il marchait, Nandeha izy a, il suivait la direction que le Seigneur lui donnait. ary nanaraka ny lalana izay nomeny tompo azy izy. Et c'en est de même pour nous aussi. Dia ohatran'izany ihany koa atsika, Nous avions notre monde, nanana ny tontolontsika isika, nous avions notre vie, nanana ny fiainantsika isika, nous avions nos habitudes, nanana ny fahazarantsika isika, nous avions notre culture et notre tradition, nanana ny kolontsaintsika isika sy ny fomban-drazantsika, nous avions et nous avons encore notre famille, nanantsika ary mbola manana ihany koa ny ankohonantsika, mais le Seigneur nous a appelés. fa ny tompo a dia niantso atsika. Un jour, nous avons entendu la voix du Seigneur Ary ray andro tsika dia naheno feo an'ny tompo qui nous a interpellés. izay niantso atsika, Et il nous a demandé de le suivre, ary dia nangataka tamintsika izy mba hanaraka azy, de tout abandonner. hoe andao ny zavatra Et je ne rehetra. dis pas de quitter notre famille. Za tsy miteny akory hoe andao ny ankohonantsika isika. Abraham, c'est vrai, on lui a demandé de quitter son père et sa famille. I Abrahama dia marina hoe nangatany tompo taminy a, andao ny rainy a sy ny ankohonany. Mais cela signifie quoi, quitter sa famille, ses terres et tout ce qu'il avait? Fa inona moa dikan'izany hoe nandao ny rainy izy a, ny ankohonany a sy ny taniny a, ary zay Ça veut rehetra dire qu'il nananany. avait abandonné toutes ses habitudes, Ny dikan'izany hoe tena nandao a ny fahazarany rehetra izy, abandonné tout ce qu'il avait acquis nandao a zay zavatra rehetra nenarany pour aller vivre une vie nouvelle mba hiaina fiainana vaovao dans la dépendance du Seigneur. amin'ny fiankinan'do tanteraka amin'ny tompo. Amen. Amen. Nous pouvons rester avec nos êtres chers, Afaka miaraka amin'ireo olona izay sarobidy amintsika isika, mais nous changeons notre mode de vie. fa miova ny fomba fiainantsika, Nous vivons selon Dieu, ary miaina araka ny tompo isika, selon la direction que le Seigneur nous donne. araka ny lalana izay omeny tompo atsika. Donc, à partir de Genèse chapitre 12, Izany hoe tao aorianan'ny Genesis toko 12 où Dieu a appelé Abraham, izay netsonin'Andriamanitra ny Abrahama, Abraham a marché avec le Seigneur dia Abrahama dia nandeha niaraka tamin'ny tompo jusqu'à un certain moment mandrapa hoe tonga tamin'ny fotoana anankiray où Dieu voulait faire une alliance avec lui. hoe Andriamanitra te hanao fifanekena taminy. Et c'est ce que nous voyons au verset 2 de Genèse chapitre 17. Ny hitantsika ao amin'ny andiny faharoa amin'ny Genesis toko 17. J'établirai mon alliance entre toi et moi, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Fa izao anao ny fanekeko amiko sy ho aminao ary hamaro anao indrindra. Donc, avant de faire l'alliance avec Abraham, Izany hoe taloha nanaovana fifanekena tamin'ny Abrahama, Dieu lui a dit, Andriamanitra dia niteny taminy marche devant ma face et sois intègre. hoe mandeha any eo anatrehako a, ka aoka tsy ho misy tsiny. Amen. Amen. Donc, quand Dieu a appelé Abraham, Izany hoe Andriamanitra rehefa niantso an'i Abrahama, Abraham avait fait un petit bout de chemin avec Dieu. dia efa nanao lalana, efa nandeha niaraka tamin'ny tompo ihany Abrahama. Mais il est arrivé à un stade où Dieu voulait passer à un niveau supérieur. Fa tonga tamina toerana anankiray zany izy hoe tiany tompo a hiakatra amina toerana ambonimbony kokoa Il voulait izy, faire une alliance avec lui. ary te hanao fifanekena taminy Et izy. avant de faire cette alliance avec lui,
ary talohany nanaovany an'io fanekena io taminy il lui a demandé une chose. dia nangataka zavatra anankiray Marche izy devant ma face hoe mandeha any eo anatrehako et sois intègre. ka aoka tsy ho misy tsiny. Nous tous, nous avons été appelés par le Seigneur. Isika rehetra dia natsoiny tompo Nous avions chacun sa vie. samy manana ny fiainantsika isika, Nous vivions dans le désordre. miainao anatina korotana isika, Nous vivions comme bon nous semblait. ny aina tamin'izay tiantsika fotsiny isika Et il est arrivé un jour où nous avons écouté la voix du Seigneur qui nous appelait. dia nisy fotoana ilay andro na eno feo an-tompo izay niantso antsika Et isika nous avons répondu à cet appel. dia namaly an'izay andro izay isika Comme pour Abraham. tahaka ny Abraham. Mais à quel stade de cette relation avec le Seigneur sommes-nous aujourd'hui? Fa aiza ho aiza izay amin'ny toerana ambaratonga manahoana itsika amin'ny fifandraisantsika amin'ny tompo amin'izao fotoana izao. Est-ce que notre relation avec le Seigneur évolue? Ny fifandraisantsika amin'ny tompo ve dia may mandroso Ou bien nous sommes restés au même stade? sa tsika dia nijanona teo amina ambaratonga anankiray. Parce que comme Dieu a parlé à Abraham, Satria tahaka ny tenenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama Dieu nous parle encore aujourd'hui. dia mbola miteny amintsika ihany koa izy ankehitriny. Notre Dieu est un Dieu vivant, Ary ny Andriamanitsika dia Andriamanitra un velona, Dieu qui parle. ary Andriamanitra miteny. Et comment il parle? Ohatry ny ahoana moa izy rehefa miteny Il parle par sa parole. dia miteny izy amin'ny alalan'ny teniny. Et la parole de Dieu, Ary ny tenin'Andriamanitra comme elle s'est adressée à Abraham, ohatrany hoe tamin'izy niresaka tamin'ny Abrahama elle s'adresse aussi à toi et à moi. dia miresaka ihany koa aminah sy aminao. Dieu veut que nous marchions devant sa face Tian'Andriamanitra itsika andeha eo anatrehany et que nous soyons intègres. ary andeha tsy hanatsiny. Ça veut dire quoi? Inona ny dikan'izany? C'est comme si Dieu voulait dire à Abraham, Ohatrany hoe te hiteny amin'ny Abrahama zany Andriamanitra hoe marche devant ma face mandeha any eo anatrehako et sois différent. dia aoka ianao tsy hitovy amin'ny olona rehetra. C'est pour Yahweh. cela qu'il l'a retiré de l'endroit où il était, Izay no nahatonga an'Andriamanitra naka azy tany amin'ny toerana izay nisy azy pour ne pas vivre dans le mélange, mba tsy hiainao anaty fifangaroana mais qu'il vit d'une manière exceptionnelle, fa hiaina amina fomba fiaina miavaka comme Dieu le veut. araka ny itiavan'Andriamanitra azy. Nous vivions dans le monde. Isika dia miaina eny amin'izao tontolo Nous izao vivions comme le monde, miaina tahaka an'izao tontolo izao. mais Dieu nous a appelés. Fa Andriamanitra dia niantso Il atsika nous a mis à part ary izy dia nanokana pour atsika que nous marchions devant sa face mba ahafahantsika mandeha eo et que nous anatrehany soyons différents. mba ka hiavaka isika. Nous vivons dans le monde, Miaina eo amin'izao tontolo izao mais nous ne isika sommes pas du monde. fa tsika dia tsy an'izao tontolo Nous izao. vivons dans le monde, Miaina eo amin'izao tontolo mais izao nous ne sommes isika pas comme le monde. fa tsy tahaka an'izao tontolo izao Nous sommes isika. appelés pour montrer la différence. Fa natsoina isika aneo ny tsy fitovinana ny fihavahana. Amen. Amen. D'être intègre. Hoe tsy manatsiny andeha mahitsy. C'est très important pour nous les enfants de Dieu Ary tena zava-dehibe zany ao atsika de zanak'Andriamanitra faire cette différence, hoe aneo an'izay fihavahana izay, de marcher dans l'intégrité. hoe andeha tsy misy tsiny. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Abraham, sois intègre? Fa maninona Andriamanitra nyteny tamin'ny Abrahama hoe mba tsy hanatsiny izy, tsy misy tsiny izy. C'est parce que Abraham n'était pas parfait. Satria Abrahama dia tsy tanteraka. Mais Dieu a invité Abraham Fa Andriamanitra dia nanasany à Abrahama travailler son intégrité. mba hiasa ho an'izay fahitsiny izay. Lorsque le Seigneur nous a appelés, Ary rehefa niantso antsika ny tompo nous n'étions pas intègres. dia tsy hoe olona nahitsy isika. Nous ne sommes pas parfaits même jusqu'à maintenant. Tsy tanteraka tsika na ankehitriny ary tsika dia mbola tsy tanteraka. Et Dieu nous demande d'être intègres. Ary Andriamanitra dia mangataka amintsika mba ho ahitsy isika. Comment est-ce que nous pouvons être intègres? Ary ahoana moa ny ahafahantsika ho tonga olona mahitsy? C'est en marchant sur le chemin de la croix.
rehefa mandeha eo amin'ny lalan'ny hazo fijaliana Nous avons besoin de travailler notre intégrité. ary mila miasa ao amin'izay fahitsina izay isika La lumière de la parole vient illuminer notre cœur. rehefa tonga ny fahazavan'ny teny manazava ny fotsika Nous voyons nos défaillances. dia hitantsika ny tsy mety eo amintsika Nous nous approchons de la grâce du Seigneur. dia manantona amin'ny fahasoavan'ny tompo Nous isika reconnaissons nos défauts. dia miaika isika ny fahadisotsika Nous nous humilions. ary maneritry tena Nous nous isika repentons. dia mibebaka Le Seigneur nous pardonne dia mamela antsika ny et tompo nous avançons. dia mandroso isika Voilà pourquoi Paul a dit dans son épître aux Philippiens, ary izay lazain'ny paoly ao amin'ny epistily ho an'ny filipiana Philippiens chapitre 2, filipiana toko faharoa Philippiens chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 12. manomboka amin'ny andin'ny faharoambe folo Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. koa amin'izany ry malalako tahaka ny nanekenareo mandrakarivo tsy fony teo aminareo ihany aho fa ankehitriny dia bebe kokoa azy raha tsy eo aho miasa mitahotra sy niovotra hatanteraka ny famonjena anareo fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hanatanteraka ny sitrapony ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy tsy fisalasalana mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Donc nous voyons ici Paul qui nous encourage à travailler notre salut. dia hitanareo zany Paoly eto dia mampirisika antsika hiasa ho an'ny famonjenantsika. Nous avons été sauvés, Efa voavonjy isika mais cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits. fa tsy midika izany hoe efa tanteraka akory tsika Il y a beaucoup de choses en nous ary be dia be ny zavatra ao que anatintsika nous avons amenées du monde, izay nentintsika avy any amin'izao tontolo de izao nos traditions, de nos habitudes, tamin'ny fomban-drazantsika ny fahazarantsika tout comme les enfants d'Israël. tahaka ireo zanak'Israely Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, rehefa niala tany Egypte ils izy ont amené beaucoup de choses de l'Égypte. dia nitondra zavatra be dia be izy avy any Egypte Mais aucun des produits qu'ils ont ramenés d'Égypte fa tsy nisy vokatra izay nentin zareo avy any Egypte n'est entré à Canaan. ny tafiditra tao Même pas une Kanana aiguille. na dia fanjaitra raizy. Amen. Amen. Nous avons ramené beaucoup de choses de nos habitudes. Nitondra zavatra be dia be tsika tamin'ny fahazarantsika Nous avons répondu à l'appel du Seigneur, na maly ny antsony tompo isika mais nous avons aussi beaucoup de choses que le Seigneur veut enlever, veut retirer en moi et fa en tsika toi. koa dia misy zavatra be dia be aty ny tompo esorina ao anatiko C'est sy ao pour cela anatinao. que Paul dit travailler. Izay ny antony À ilazany votre Paoly salut. hoe miasa ho amin'ny famonjena anareo. C'est-à-dire à chaque fois que l'évangile nous parvient, Izany hoe isaky ny tonga eo amintsika ny il y filazantsara a une lumière qui arrive, comme l'exemple qui a été donné tout à l'heure par le frère Harrison, dia misy fahazavana izay tonga tahaka ny ohatra izay nomeny raharisan teo une lumière qui nous montre notre condition, dia fahazavana izay maneho amintsika ny toerana izay misy ça nous atsika montre les tâches, maneho atsika ny tasy et nous avons besoin d'amener ces tâches à la laverie dia mila hoentintsika io tasy io any amin'ny toerana fanasana anazy et pas amener cela envers le Seigneur, mitondra an'izany eo anatrehan'ny tompo nous repentir, dia mibebaka demander pardon au Seigneur ary mangataka famelan-keloka amin'ny tompo et abandonner. dia mandao ny zavatra rehetra. Vous savez, notre nature adamique, Hitanareo ny natiora-tsika avy amin'ny Adama c'est une nature pécheresse. dia natiora izay mpanota La chair prend plaisir au péché ary nofo dia mankatia fahotana et notre cœur est rempli d'orgueil.
ary ny fotsika dia feno avinavina C'est pas toujours facile d'accepter quand on a tort. ary tena tsy mora ny manaiky rehefa manao fahadisoana isika Nous vivons dans un monde corrompu. ary miaina eo amina tontolo voaloto isika Et parfois, notre cœur aussi se gâte. dia indraindray ny fotsika koa dia voaloto Parfois, on a tendance à faire ce que les autres font, dia indraindray tsika manao izay ataon'ny hafa à commettre des fraudes. manao famitahana Mais quand la lumière de l'évangile arrive, fa rehefa tonga ny fahazavan'ny filazantsara nous voyons que nous commettons des fraudes. dia hitantsika hoe mamitaka isika Nous ne sommes pas justes ary tsy mahitsy isika dans Tsy marina toutes les isika. voies. ary eo amin'ny lalana rehetra Nous acceptons de céder certaines parties de notre vie, dia manaiky isika mandao ny sasasasany ny ampany sasasasany amin'ny mais il y a fiainatsika d'autres choses que nous avons tendance à conserver fa misy zavatra sasasasany izay tiatsika parce que ça nous tazomina donne le confort. satria izay dia manome fiadanana ao atsika On est bien mahazo aina tsara tsika amin'ilay izy et on ne veut pas abandonner. dia tsy tiatsika foy Et ilay quand izy ce zone de confort est touchée, dia rehefa voakasika io toerana izay mampahazo ainatsika nous io avons deux options. dia manana safidy roa isika Nous humilier, na manetry tena nous repentir dia mibebaka et bénéficier de la grâce du Seigneur. dia misitraka ny fahasoavan'ny On tompo est pardonné, dia voavela heloka isika ou bien na laisser l'orgueil gagner notre cœur. mamela ny avinavina mahazo ny Nous fotsika endurcissons notre cœur dia manamafy ny fotsika et nous ne isika changeons pas. dia tsy miova isika Nous ne grandissons pas. dia tsy mialehibe isika Le Seigneur ne pointe pas le doigt sur personne. ary ny tompo dia tsy manondry tanana ny izana izy Je pense que s'il y a quelqu'un ici à qui il faut pointer du doigt, ary raha ohatra eto misy hoe misy olona anankiray izay tokony hotondrina tanana c'est moi. dia manomboka amin'ny tenako aloha Mais la parole de Dieu, si elle vient en toi et en moi, fa ny tenin'andriamanitra raha tonga eo amiko sy aminao c'est parce qu'elle veut nous guérir. dia satria te hanasitrana antsika izy Elle veut nous changer, te hanovantsika izy elle veut nous transformer te hanovantsika izy et nous rendre semblables à l'image du Seigneur. dia te hatonga atsika tahaka ny endrika Kristy ny endriky ny tompo Amen. Un peu de maquillage d'abord. Hein? misy maquillage kely vetivety Ouais. Ben, il faut soigner un peu son image de marque. mila karakaraina ny endrika ivelany Merci, merci mon frère. sotra rahalahy Donc, Paul disait aux Philippiens Paoly dia niresaka tamin'ny Filipiana qu'il est très important de travailler son salut. hoe tena zava-dehibe ny fiasana ao amin'ny famonjena Et au verset 15, il a dit, ary eo amin'ny andininy fahadimy amby folo izy afin dia que vous miresaka soyez irréprochables et Bah. purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao Nous sommes réprochables. tsika dia manan-tsiny Il y a beaucoup de choses en nous qui méritent d'être examinées, qui méritent d'être travaillées. ary misy zavatra be dehibe ao amintsika izay miendrika mihitsy ho zahana sy hiasana Parce que nul n'est parfait. satria tsy misy tanteraka Mais Dieu veut que nous soyons intègres. fa nefa Andriamanitra dia tiany raha hoe mahitsy Dieu isika veut que nous soyons irrépréhensibles, irréprochables. ary tiantsika raha tsy ho manan-tsiny sy tsy misy fitaka C'est-à-dire Dieu veut que nous lui ressemblions. ary izany hoe tiany isika raha hitovy aminy Et pour cela, ary mba hatanteraka pour que an'izany nous puissions devenir irrépréhensibles, mba ahafahantsika ho tonga tsy misy fitaka il y a une attitude de cœur dont nous avons besoin d'avoir. dia misy toe-po tokony hananantsika C'est quoi cette attitude de cœur? inona moa zany toe-po tokony hananantsika C'est izany d'être humble. dia ny hoe manetry teny
quand le Seigneur nous montre là où nous faillons, rehefa seho atsika hoe eto fahadisoantsika nous nous humilions. rehefa seho atsika amin'ny tompo fahadisoantsika dia manetry tena isika On accepte. dia manaiky isika On range les armes. dia amprimitsika ny fitaovam-piaditsika rehetra Nous avons besoin d'accepter que nous sommes fragiles et faibles. ary mila manaiky itsika hoe tsika dia marefo Nous ne sy malemy nous ne sommes pas encore parvenus. ary mbola tsy tanteraka isika Si nous étions parvenus, fa raha efa tonga isika le Seigneur il serait déjà venu. dia efa tonga jesosy Et nous efa prendrait miverina avec jesosy lui. ary efa naka atsika Mais hiaraka pourquoi il aminy nous a mis ensemble dans une église? fa manino tsika nataony tafaraka ao anatina C'est fiangonana parce qu'il veut nous travailler. satria te hiasa ao anatsika Il veut nous izy rendre parfaits. ary te hatanteraka Il atsika veut nous izy rendre irrépréhensibles. ary te atonga atsika tsy hanatsiny izy Admettons que nous avons un enfant qui est malade. andaotsika iresaka ohatra hoe marary ny zanakitsika Et on l'amène chez le médecin. dia hoentsika any amin'ny mpitsabo izy Et le médecin dit, non, il faut lui faire une injection. dia mpitsabo miteny hoe mila tsondromina izy a Et l'enfant dit, non, pas d'injection. dia ozy le zaza hoe tsy mila tsindromina Il n'y a, ka il y a pas que les enfants qui n'aiment pas les injections. Hein. tsy hoe zaza ihany akorany tsy tia tsindromina Il y a même des adultes qui résistent. fa na dia ny olon-dehibe arany a dia manohatra an'izay Que peut faire un médecin fa inona ny tiany mpitsabo si le malade résiste? inona moa zany no ataon'ilay Est-ce mpitsabo que raha le médecin ohatra ka peut le guérir? mandale olona marary afaka manasitrana ve ilay Le mpitsabo médecin ne peut rien faire. tsy afaka manao ninina ilay Et le mpitsabo malade restera malade. dia hijanona rary foana ilay Ça marary en est de même pour nous. dia ohatr'izany ihany koa tsika Si nous avons un cœur disposé raha ohatra tsika ka manana et fovonina nous laissons le Seigneur travailler, dia mamela ny tompo hiasa ao nous anatin'izay laissons le Seigneur faire son œuvre dans notre cœur. ary mamela ny tompo hanao ny asany ao anatin'ny Il va nous fotsika transformer. dia hanovantsika Il izy va nous montrer là où nous ne sommes pas vrais. dia ho asehony antsika hoe aizitsika no tsy marina Il va nous montrer là où nous ne sommes pas sincères. asehony antsika hoe aizitsika no tsy Il va nous tsotra montrer ny là où fotsika nous commettons des fraudes. dia asehony antsika hoe aizitsika no mamitaka Quand nous nous humilions, rehefa manetry tena il isika ne nous jette pas la pierre. dia tsy mitorabato atsika izy Il ne nous juge pas. ary tsy mitsara atsika Il izy ne nous condamne pas. tsy manameloka atsika izy Il nous pardonne fa mamela ny elokontsika et nous transforme. dia manova atsika Amen. amen Marcher dans l'intégrité, c'est marcher dans la lumière. ny atao hoe mandeha amin'ny fahintsina dia mandeha ao anatin'ny mazava Nous ne vivons pas dans des cachotteries. ary tsika tsy miana ao anatina fiafinafonana Celui qui vit dans les cachotteries, fa ny olona izay miaina ao anatina fiafinafonana c'est quelqu'un qui ne marche pas dans la droiture. dia olona tsy mandeha amin'ny fahintsina zany Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 3, ny tompo dia miresaka ao amin'ny jaona toko fahatelo a Jean chapitre 3, jaona toko fahatelo et le verset 20. andiny faharoapolo Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manantona ny mazava fa ndrao hita miariary ny asany fa izay manao ny marina kosa dia manantona ny mazava mba aseho ny asany fatao amin'Andriamanitra izany Dieu est lumière. Andriamanitra dia fahazavana Et quand il a appelé Abraham dia rehefa ny ansoany Abrahama izy a et qu'il a dit « marche devant ma face », dia niteny taminy hoe mandeha any eo anatrehako Dieu était en train de dire dia zao parce nolazain'Andriamanitra azy que je hoe suis lumière, satria za dia je veux que tu fahazavana marches dans la dia lumière. tiako ianao ary andeha anatina Parce fahazavana que nous sommes des enfants de lumière, satria tsika dia zanaky ny mazava nous avons besoin de marcher dans la dia lumière. mila mandeha anatin'ny fahazavana Et quand nous isika marchons dans la lumière, dia rehefa mandeha amin'ny fahazavana nous isika voyons tout ce qui est sale.
dia hitantsika daholo izay maloto Nous rehetrarehetra voyons tous les points noirs. hitantsika daholo ny teboka mainty Le Seigneur, rehetrarehetra quand il nous montre ce qui ne va pas en nous, ary ny tompo rehefa mampiseho antsika zay zavatra tsy mety ao ce n'est pas pour anatsika nous déshonorer, dia tsy hoe hanala-baraka ni antsika pour nous kory rendre ridicules, na ohatra na nanao tsinitsinantsika mais c'est pour que nous voyions nous-mêmes notre propre condition fa mba ahitantsika ny toetrantsika et que nous puissions nous humilier devant lui dia afahantsika manetry tena eo et le anatrany laisser travailler, dia mamela azy le azy laisser nous transformer. ary amela azy hanovantsika Ah, toutes les fois que nous marcherons dans la lumière, dia isaky ny mandeha eo amin'ny fahazavana isika nous verrons toujours ce qui ne va pas en nous. dia ho hitantsika zay zavatra tsy mety ao anatintsika Si nous ne sommes pas exposés, raha ohatra tsika ka tsy miariary soit par la parole de Dieu, tsy ampiariarian'ny soit à tenin'andriamanitra travers nos communions na eo amin'ny fraternelles, fifandraisantsika sampirahalahy si notre vie reste toujours inchangée, raha ohatra ka ny fiainantsika tsy voaova nous vivons une vie routinière, dia hiaina amina fahazarana fotsiny je tsika pense que nous avons besoin de nous examiner. dia mila mihitsy tsika mandinika ny tenantsika Parce zany que Dieu trouve toujours le moyen satria andriamanitra dia mahita fomba foana de nous montrer dans quelle situation et dans quelle position nous sommes. anehoana amintsika hoe ohatry ao anatina toe-javatra manahoana sy toetra manahoana misy atsika Et quand la lumière nous parvient, ary rehefa tonga eo amintsika ny fahazavana ça nous dérange. dia manelingelina atsika ilay izy C'est comme parce que ça nous met à nu. satria tsika dia mitanjaka ao anatin'ilay izy Quelqu'un qui ne porte pas d'habit olona izay tsy miakanjo et qui est dans le noir, dia ao anatina aiziny il ne se voit pas comment il est. dia tsy mahita mihitsy izy hoe ohatry ny Et ahoana il ne izy s'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas. ary izy dia tsy mieritreritra ninina zany Mais admettons comme l'exemple qui a été donné tout à l'heure. fa andohany hoe resintsika taka loatra Une nomentsika teo personne hoe se déshabille pendant le délestage misy olona manala akanjo ao anatin'le et fatapahan-jiro brusquement la lumière revient. dia miverina ny jiro Il rehefa voit avy eo comment il est. dia hitany amin'izay Qu'est-ce hoe qu'il ohatry ny va ahoana faire? izy dia inona no Il va ataony immédiatement se vêtir. dia hiakanjo izy angakaingana be izy andeha amerina hiakanjo Mais avant de s'habiller, fa alohan'izy il akanjo y a un sentiment qu'il doit avoir en lui. dia misy fihetsem-po zay tokony tonga ao C'est anatiny quoi ce sentiment? inona moa zay fihetsem-po tonga Il ao va avoir anatin'izay honte. tena hoe homenatra Il izy va se sentir gêné. dia atsapa tena tsy mahazo aina izy Parce que la lumière lui montre comment il est. satria ny fahazavana dia maneho aminy hoe ohatry Donc ny ahoana izy la lumière le dérange. dia manelingelina azy le Et fahazavana parce que zany la lumière le dérange, dia satria manelingelina azy le il va chercher fahazavana une solution dia hitady vahaolana izy pour enlever ce qui le dérange. dia hanala le C'est là qu'il manelingelana va azy chercher des habits. dia eo izy nanomboka hitady Ça n'est akanjo de même pour l'évangile. dia ohatran'izany ihany koa ny Quand le filazantsara Seigneur nous expose, rehefa mampiariary atsika la ny tompo lumière nous parvient, dia tonga eo amintsika ny nous voyons fahazavana notre nudité, dia hitantsika ny fitanjahantsika nous voyons notre condition dia hitantsika ny toetratsika et nous cherchons à nous vêtir. dia hitady hirakotra isika C'est ça l'objectif. dia zay le tanjony Donc si dans notre vie, dia zany hoe raha eo amin'ny fiainantsika nous ne sommes pas dérangés, tsy voahelingelina mihitsy tsika c'est que nous vivons dans le confort. dia tsika mianao anatina Et nous fiadanana be avons fotsiny besoin de zany les examiner. dia mila mandiny tena zany tsika Mais quand nous marchons dans la lumière, fa rehefa mandeha eo amin'ny fahazavana le isika Seigneur nous transforme de jour en jour. dia manova atsika isan'andro ny tompo Amen. amen Et pour voir cette lumière, ary mba ahitantsika an'io fahazavana io nous devons impérativement prendre le chemin de la croix. dia mila tsy maintsy mandeha eo amin'ilay lalan'ny hazo fijaliana Parce que le isika chemin de la croix est le chemin du perfectionnement. satria ny lalan'ny hazo fijaliana ny lalan'ny fanatanterahana C'est sur ce chemin ary eo amin'io lalana io que nous arrivons à nous voir personnellement. nahafahantsika mahita ny tenantsika Ce n'est pas un manokana chemin où je peux regarder mon prochain, ary io tsy lalana hijerevako ny namako regarder comment il est, hijery hoe ohatry ny ahoana izy mais c'est un chemin où je peux me regarder moi-même. fa lalana zay ahafahako mijery amin'ny tenako mandinika ny tenako La croix est le moyen
par lequel le Seigneur nous rend intègres. Ary ny azo fijaliana no fomba ahafahan'ny tompo ao mahatonga antsika ahitsy. Parce que ça nous fait mal quand nous voyons comment nous sommes. Satria tena makarary antsika rehefa mahita ny toetra antsika isika. Ça dérange notre confort, nos habitudes. Manelingelan'ny fahazarantsika sy ny fiadanantsika le izy. Ça dérange notre manière de faire. Ary manelingelan'ny fomba fanaovantsika zavatra le izy. Et ça implique une croix Fa tena hoe mila azo que nous fijaliana le avons izy. besoin de porter. Azo fijaliana izay mila hoentintsika. L'intégrité, c'est un caractère. Ny fahitsiana dia toetra anankiray. Un caractère que Dieu avait demandé à Abraham. Toetra izay nangatan'Andriamanitra tamin'ny Abraham. C'est facile de dire que, oui, bon, c'est pour Abraham, c'était un homme de Dieu, donc ce sont les hommes de Dieu qui doivent être intègres. Mety mora no miteny hoe Andriamanitra dia Abrahama dia olon'Andriamanitra, izany hoe ny mpanompon'Andriamanitra ihany zany no tokony ho ahitsy. En réalité, ce n'est pas que les hommes de Dieu qui ont besoin d'être intègres. Fa ny tena tokony ho izy tsy ny olon'Andriamanitra ihany ny mpanompon'Andriamanitra no Mais tokony hoe ahitsy. tous les enfants de Dieu que nous sommes, Fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika rehetra nous avons besoin d'être intègres. dia mila mahitsy isika. Mais cet appel s'adresse en premier lieu à nous qui servons. Fa io antso io aloha dia miresaka voalohany indrindra amintsika izay manompo. Il a été donné un exemple ici, je pense que mon message a été donné depuis ce matin. Hein. Mino hoe efa hatramin'ny maraina dia efa tafita ny afatra izay napitaiko teto. Pour que le peuple de Dieu soit intègre, Mba ahafahan'ny vahoakan'Andriamanitra ahitsy il faut que ceux qui marchent au-devant du peuple de Dieu soient d'abord intègres. dia mila ireo olona izay mandeha eo anoloan'ireo vahoakan'Andriamanitra dia mila mahitsy koa. Tous ceux qui servent, Ireo izay manompo nous avons besoin d'être des modèles dia envers le mila peuple de Dieu. isika ohatra eo anatrehan'ny vahoakan'Andriamanitra. Et le peuple de Dieu aussi Dia ny vahoakan'Andriamanitra ihany koa a besoin de prendre ce chemin. dia mila mandray an'izay lalan'izay. Lisons un petit passage dans le livre d'Exode. Andao isika maky andalana anankiray ao amin'ny bokin'ny Exodosy. Exode chapitre 18 Exodosy toko fahavalo ambin'ny folo et le verset 21. dia ny andiny faraky amby roapolo. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina izay tsy tia kolokolo fa manendre mpife arivo sy mpife zato sy mpife dimampolo ary mpife folo hife azy. Voyez l'intégrité? Hitanareo ny fahitsiana Ce n'est pas l'affaire d'un homme, tsy hoe olona ray ihany zany c'est l'affaire de tous. fa ho an'ny olona rehetra le De tous izy, les enfants de Dieu. ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra. L'intégrité, Ny fahitsiana ça crée une crainte dans notre cœur. dia mahatonga tahotra any anatin'ny fotsika. Il y a une crainte de faire le mal. Misy tahotra hanao ratsy ao anatsika. Il y a une crainte de marcher dans des sentiers qui sont contre la volonté de Dieu. Misy tahotra andeha amin'ny lalana zay mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Il y a une crainte dans notre manière de faire. Misy tahotra eo amin'ny fomba fanaontsika. Il y a une crainte dans notre manière de parler. Misy tahotra eo amin'ny fomba fitentsika. Il y a une crainte dans notre manière d'agir. Ary misy tahotra eo amin'ny fomba fihetsikitsika. L'intégrité provoque une crainte dans notre cœur. Ny fahitsiana dia mitondra tahotra ao anatin'ny fotsika. On nous confie de l'argent à gérer. Omena volantsika tantanatsika. Comment est-ce que nous gérons l'argent qui nous a été confié? Ahoana ny tantanantsika zany vola izay nomenantsika zany?
Peut-être nous aurons des comptes à rendre. mety hanao tatitra isika Peut-être nous n'aurons pas de comptes à rendre. mety tsy hanao tatitra ihany koa itsika Mais nous aurons toujours des comptes à rendre devant le Seigneur. fa tsika dia tsy maintsy hanao tatitra eo anatrehan'ny tompo Même si je n'ai pas de compte à rendre à Rakut ou Rabais, na dia tsy manana tatitra ho atao a na amin'ny rakoto na amin'ny rabe mais j'ai a des comptes à rendre envers le Seigneur. fa manana tatitra atao a eo anatrehan'ny Et le tompo Seigneur, il me voit. ary ny tompo dia mahita Et le Seigneur, il connaît mon cœur. dia ny tompo a mahafantatra ny foko Et c'est lui qui me demande d'être intègre. dia izy no mangataka amiko mba Il andehanako veut que j'ai les fahitsiny mains propres. tiany a raha dio ny tanako Peut-être avant, je commettais des fraudes. taloha mety hoe namitaka Le Seigneur ne nous condamne pas. ary ny tompo dia tsy manameloka atsika Mais aujourd'hui, fa ankehitriny ankehitriny quand nous recevons l'évangile, rehefa nandray ny est-ce filazantsara que nous isika continuons à vivre dans le fraude? dia mbola hitoy anatina fiainana famitana ihany ve Où tsika nous reconnaissons notre tort, sa hoe tsapatsika ny nous fahadisotsika reconnaissons notre péché miaiky ny helokotsika et isika nous venons vers le Seigneur dia manantona ny parce que tompo nous avons été illuminés. satria tsika dia efa nazavaina Et je prends la décision, Seigneur, dia mandray fanapa-kevitra hoe j'ai tompo commis beaucoup de fraudes, tena nanao faratsiana be deaibe a mais je veux marcher dans ta lumière. fa te handeha eo amin'ny Je veux fahazavanao a marcher dans l'intégrité. ary te handeha amin'ny fahitsiana C'est très important, frères et sœurs. ary tena zava-dehibe zany raha lasaina bavy a Notre manière de parler, ny fomba firesakitsika nous avons besoin d'être intègres dans notre manière de parler. mila mahitsy isika eo amin'ny fomba firesakitsika Parfois, nous pouvons raconter des choses, dire des choses, indraindray tsika mitantara zavatra miteny zavatra dans une situation où peut-être nous sommes coupables, ao anatina toe-javatra mety hoe tsika ny diso tao anatin'ilay izy et parce que nous sommes pleins d'orgueil, dia satria tsika feno avinavina nous ne voulons pas nous humilier dia tsy te hanetritena et on isika essaie d'arranger la manière de parler dia miezaka itsika manambomboatra pour n'ilay ne fomba pas paraître fitentsika comme coupables. mba amin'izay ohatry ny hoe tsy tsika le Ça, diso c'est tao de anatin'ilay l'orgueil. izy zany any dia avinavina Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. fa izay manafina ny fahotany a dia tsy ambinina Mais celui qui les confesse, il obtient miséricorde. fa zay miaiky ny fahotana kosa dia azo famindrapo Frères et sœurs, le Seigneur ne condamne pas personne. ary raha lasana bavy ny tompo tsy manameloka an'izaniza akory Mais le Seigneur veut que nous marchions dans ses voies, fa tiany tompo itsika raha handeha amin'ny lalany que nous marchions dans la lumière, handeha ao anatin'ny fahazavana à partir du moment où cette lumière nous parvient. manomboka amin'ny fotoana tonga eo amintsika izany fahazavana zany Nous avons besoin d'être intègres dans toutes nos voies. tena hoe mila mahitsy isika amin'ny lalantsika rehetra Un tel ou une telle ne peut pas savoir ce que j'ai fait en cachette, mety hoe hitolito na hitolito a tsy nafantatra izay zavatra nataoko tany amin'ny mais afina le Seigneur, lui, il voit et il sait. fa ny tompo a dia mahita any sy Et mahafantatra c'est lui qui me demande et qui te demande, qui nous demande de marcher dans l'intégrité. izy no mangataka amiko a mangataka aminao mangataka amintsika mba andehanantsika amin'ny fahitsiny Dans notre manière de parler, eo amin'ny fomba firesakitsika dans notre manière de faire. ary eo amin'ny fomba fanaotsika Nous savons que Jésus est le chemin. fantatsika hoe jesosy ny lalana Il est la vérité, izy ny fahamarinana il est la vie. ary izy ny fiainana Il est le chemin qui mène vers le Père. izy ny lalana mitondra makany amin'ny fiadanana Nous avons été sauvés parce que nous avons pris ce chemin. ary efa voavonjy isika satria nandray an'io lalana io Nous l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur personnel. nandray azo tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana isika Il est le chemin. izy ny lalana C'est le chemin qui mène vers la vie. dia izy ny lalana mitondra makany amin'ny fiainana Mais le chemin qui mène vers la vie fa le lalana mandeha makany amin'ny fiainana passe par la vérité. dia mandalo eo amin'ny Parce qu'il famarinana est le chemin, satria izy ny il lalana est la vérité izy ny et il est famarinana la vie. dia izy ny On ne fiainana peut pas passer du chemin à la vie sans va- passer par la vérité. tsy afaka hoe lalana dia tonga dia makany amin'ny fiainana nefa tsy mandalo eo amin'ny famarinana Et la vérité, ça implique l'intégrité. dia ny famarinana dia ao anatin'izany ny fahitsiny Nous avons besoin d'être sincères et vrais. ary mila tsotra sy marina isika
Amen. Amen. L'évangile nous amène à nous positionner Ary ny filazantsara dia mitondra antsika haka toerana par rapport à la vie, par rapport à la volonté du Seigneur. handray ny toerantsika manoloana ny fiainana sy ny sitrapon'ny tompo. Chaque jour, Isan'andro il y a toujours quelque chose dans ma vie dia misy zavatra foana eo amin'ny fiainako que je dois régler, izay tokony ho ahitsiko, que je dois ajuster. izay tokony ho ahitsiko. Chaque jour, Isan'andro il y a toujours quelque chose dia misy zavatra foana que je dois réaliser dans ma vie dia tokony ho tsapako hoe eo amin'ny fiainako qui doit m'amener izay tokony hitondra à ahy avoir honte de moi hoe homenatra ny amiko et à m'humilier devant le Seigneur, dia hanetry teny eo à anatry lui ny tompo demander aho pardon ary angataka et famelan-keloka à aminy avancer. dia androso. Chaque jour, Isan'andro le Seigneur me donne l'occasion et la grâce isan'andro ny tompo dia manome fotoana sy de faire fahasoavana un pas de plus hoe hanao dingana iray avec lui. miaraka aminy. Chaque jour. Isan'andro Je fais un pas de plus ary manao dingana iray vers le Seigneur, manantona ny tompo loin du monde, dia me manalavitra an'izao tontolo loin de izao, mes habitudes, manalavitra ny loin de mon fahazarako, confort. manalavitra ny fiadanako. Chaque jour, Isan'andro j'ai un peu mal dans mon cœur dia misy marary kely eo anatin'ny foko parce que le Seigneur me montre, satria ny tompo dia maneho amiko ça fait partie de mon confort hoe ao anatin'ny fiadanako le et ça izy me fait mal. dia mankarary Quand ana le le Seigneur izy veut arracher cela, rehefa hoe soron'ny tompo zany mais ça me procure la paix fa hitondra fiadanana et ho ça me any donne zany la joie. dia hitondra fifaliana ho ahy Il n'y a aucune obligation, ary tsisy fanerena akory, il n'y a pas de contrainte, tsisy fanerena mais en moi, il y a le désir et la paix et la joie fa ao anatiko dia misy faniriana fifaliana ary de me fiadanana soumettre, hoe hanetry teny d'obéir, ankatoa d'accepter ce que le Seigneur veut faire en moi. ary anaiky zay tiany tompo atao ao Ça me anaty fait mal, tena mankarary mais ça ana me le izy procure une paix et une joie intérieure. fa mitondra fiadanana sy fifaliana ao Et je anatiko ne nefa regrette pas. dia tsy manenina Même si ça me fait mal, je ne le regrette pas. na dia mankarary anary le izy dia tsy manenina Parce que je sens la présence du Seigneur. satria matsapa ny fanatrehan'ny Je tompo a sens la main du Seigneur matsapa ny tanan'ny tompo et a une joie débordante dans mon cœur. dia misy fifaliana be dia be ao anatin'ny foko. Amen. Amen. Vous savez, notre plus grand ennemi, c'est notre orgueil. Hitanareo ny fahavalontsika lehibe indrindra dia ny avinavitsika. Nous ne voulons pas accepter que nous avons failli. Ary tsy te hanaiky isika hoe nanao fadosona. Nous ne voulons pas accepter que nous sommes faibles. Ary tsy te hanaiky isika hoe tsika dia malemy. Nous ne voulons pas accepter que nous sommes fragiles. Tsy te hanaiky isika hoe marefo. On veut toujours se montrer, non, moi je suis fort. Fa te iseho foana tsika hoe za mafy be a. Non, moi je suis pas ça. Za tsy ohatry izany e. Dieu résiste aux orgueilleux. Fa Andriamanitra dia manohatra ny Mais il mpiavinavina fait grâce aux humbles. fa manome fahasoavana ny manetry teny. Frères et sœurs, Raha lasanabavy a, le Seigneur ne condamne personne. Andriamanitra dia tsy manameloka na iza na iza Il n'y a aucune accusation ary tsisy fanamelohany pour ceux qui sont en Jésus-Christ. ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Amen. Nous allons nous lever Ndao eraka et louer le hitsanga isika Seigneur, dia le hidera remercier pour sa grâce, hisaotra azy noho ny amin'ny pour sa fahasoavany, lumière, noho ny amin'ny qui nous fahazavany montre notre condition izay maneho antsika et qui nous amène mitoetra à lui ressembler. ary mitondra antsika Amen. hitovy aminy. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Misaotra Jesosy. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Misaotra tompony amin'ny teninao izay manazavana indray tamin'ity maraina ity. Mino fa
manana teny amin'ny tompo ianao a taorian'izany fahazavany tenin'Andriamanitra izany a zay ataoko hoe mety efa amintsika fiangonana ho antsika izay manaraka mivantana koa satria eo an-tany-piazakazahana isika tsy raray avy a dia misaotra ny tompo satria mbola mampiseho antsika ny etantsika ny tompo a tamin'ity maraina ity a ao anatin'izany teny izany dia mandinika ny tena koa dia mandinika ny tenantsika tsika tsy raray avy a hoe aiza ho aiza manoloana ny fiavian'ny tompo a satria tsy mitsahatra manambara ny fahamarina ny tompo a satria raha ho avy Jesosy dia hitsena fiangonana tsisy pentina izy tsisy kendrona tsisy kilemy ary masina ozy ny tenin'Andriamanitra zao sy ianao zany fiangonana zany dia ataontsika tika anankiray ty hoe na nitsita na ny afenina aza fantatra ao a do tena hiran'izany tsika dia apetraka amin'ny tompo androany hoe Jesosy io tena diny io lalina ny any anatoko rehetrarehetra any Azavela, tu pumalalo.
tena makasitraka feno anao izahay. Misaotra satria tianay ianao dia teny aminay foana ianao. Tena mampiseho ny tanay foana ianao Tompo ahy. Ary manoloana an'izany dia izay tsirairay avy na ny manaraka mivantana Tompo ahy dia tahaka mijery fitaratra ho ny teninao. Mijery fitaratra zay ary mijery ny aminay satria efa akaiky ny fiavianao Jesosy. Miohery ny olonao dia ampio ao anatin'izany satria misy fotoan'Andriamanitra mety mafy. Misy fotoan'Andriamanitra ianao le Andriamanitra ray izay manome fahasoavana nay fiangonanao ahafahanay tena mijoro hatrany aminao Andriamanitra ray. Ary tsy tonga ho azy ny teninao androany satria ny teninao dia manadio anay, ny teninao dia manafaka anay, ny teninao dia mitondra fiainanao anay. Amin'ny anarana maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta, aoka tena hiasa feno amin'ny olonao ianao. Ampio ny olonao Jesosy, tena toany ny olonao Jesosy. Na inona mety tany tonga teto amin'ity toerana ity androany, na tena teny ianao ary na nambary ianao ny exposé anay tsiraray avy ianao androany, dia marina tokoa ny tenao Andriamanitra hoe tsy manameloko ianao fa manangana ianao Andriamanitra, mampahery hatrany ianao Andriamanitra satria tsy tianao hisy overina dia raha akory ary aminay tsiraray avy. Raha eo mankasitraka feno anao izahay satria tena miankina amin'izany fahasoavanao zany, miankina amin'izany fanampianao zany, izany fanohananao zany satria ianao le Andriamanitra ray izay efa nifidy ary niantso anay tsiraray avy. Dia misaotra Jesosy satria fantatray manokana fandroany dia tia hanadio ny fonay hatrany ianao, tia hanangana anay hatrany ianao, tia hampandeha anay ianao, tia tonga anay tena ho intègre hatrany ianao Andriamanitra ray amin'ny zavatra efa napetraka eo anoloanay tsiraray avy, na ny fanompona izay efa niantsoana ao anay tsiraray avy. Tompo, miohery ny tsiraray avy, ampio ny tsiraray avy amin'ny anarana maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mankasitraka anao zay Tompo. Alleluia. Saotra Jesosy. Ao anatin'izany toepo zany tika hiomana ny amin'ny fanasany Tompo manokatra amintsika androany ray Tompo amin'ity maraina ity afaka iray latabatra aminy amin'ny alalan'ny mofo sy ny kapoaka izay ny mofo izay tandindo ilay tenan'ny Kristy izay nivaky vajina ary ny kapoaka ilay tandindo n'ilay rano Jesosy Kristy dia tia ampiray antsika ao anatin'izany Tompo androany. Ka ho antsika tsiraray avy izay fa ao anatintsika ao matsapy hoe tena vonona isika androany iray latabatra amin'ny Tompo satria tsy fahazarana no ahafahantsika mandray androany ary isan'andro no zany fa mijery ny fotsika ny Tompo. Samy mamantatra ny tenantsika isika na izaho na ianao mamantatra ny amiko mamantatra amintsika tsiraray avy dia raha vonontsika androany dia ataontsika tena iray latabatra amin'ny Tompo ikambana aminy amin'izany fahafatesany amin'ny fitsanganany koa dia matoky isika fa amin'ny alalan'izao faraisana fanasany Tompo izao misy fiainany Tompo, misy tena hoe fitahim-panavy amin'Andriamanitra izay omeny Tompo antsika indray amin'ity fotoanandroany ity ahafahantsika tena mijoro hatrany ao aminy, ahafahantsika tena mandeha mahintsy ao aminy hatrany. Dia afaka mandroso isika amin'izao fotoana izao mandray ny kapoaka sy ny mofo raha tsapantsika ao anatsika tena vonona ny amin'izany isika. Afaka mandroso isika amin'izao fotoana izao.